fihavanam-bato. Tantarindray miseho nosoratany rindra safidy. Ho velominy nanja. Miaraka amin'ny faly, ralala ary zoma amin'ny rina. Mandray feo sy mandrindrara teknika, mamy arivony, manatontosa, nanja razavin-drakoto. Mahasofotra koa reto eto an-davarangana reto ka sady mandoto mahovona be. Otsy Wai lehibe fa maninona laniny akoako ry lehibe velonany ty a. Noho ny faty any dolo ny akoho anareo rehefa tsy hitanareo izay anaovana azy raha ty a. Tsy hitanao nga ry tany akoho misavovony eto am-baravaranay reto. Samy tapininona vao masonareo e. Efa afahany lamaka ty am-baravaranay tokoa rehefa maraina. Na ratsy toetra mihitsy, ratsy saina. Izany izy rehefa tsy mahalala ny tokony ataony tompony e. Aiza koa misy akoho eny an-davarangana no apetraka amin'ny alina raha tsy nenareo e. Ka tsy siraray koa zany fa teneny ny akoho raha mamaly le te. Tsy aperako mihitsy zany. Lehilahy lehibe tsy misaina. Ha? Fa inoko moa la? Ha? Inoko e lahy io? Tsinitsiniko e. Tsy mendriko najaina rehefa tsy manaja tena sy ny hafa raha ty a. Tsy manana dada totoanao a. Zay ataony lisa amin'ny fanenandray aloha reny dia mitomby eny foana nataony lahany zany azy e. Raha mba misy saina lahy io dia manaja olona fa tsy zazakely toa lahy akory. Efa miboaka ihany ny ady fa aloha tokety efa otra miseho be saina zany. Ay, dia izao koa alatsao anatin'ny zanakaty doalary dada torafily mitongo atsaina fa any anjoro ny fitoerana koa manomboka anio a. Fa raha tsy zany dia maninona? dia fankahitsika e. Lehilahy lehibe tsy misy eritreritra. Efa tena mahay mamalovalo be ny zanak'ilay parany a. Samy fampitana tamiko le dala. Zany indray ny sakafo baraka raha reny olona reny tebaka sy fanabatibatiana reny. Sofininona koa moa tsy haheno an'ireny tabataba be reny e. Na tsy isy raha raiko an'izany e. Tsy milavolevina amin'izay ilay isa menakavy mihitsy a. Raha mbola velona koa. Dia izany ry dada no miseho teto fony anao tsy teo a. No heveriny fatsisa itiny azy angambany. Hay ve ka nisy an'izany diso fanantenany zany raha filiberako saika andrangitra an'ilay izy zany saingy sendranay azy. Fomba ny any mantsy izay mangetongetotro izay rehefa misy irika. Ka tsy toko mihitsy ny tsapatsapaina loka. Tsy tokony hamaly azy ange fa izy ny nanomboka teo e. Amin'izay mba mitongo ho atsaina nefa tsy manaja tena le rahalahanareo. Tsy manana rahalahana filitsony aletsy a. Io resaka fizokiana dongidongino mihitsy no efa nahatofoka taminy hatramin'izay ka tsy te hierika tsony a. Na izany azy aloha rahalahanao foana izy. Ny fihevanana angamba no tapaka fa ny raha kosa mbola iresana. Marina ihany zany saingy efa tena gravy ny anay rolako. Amiko to nofo zany hoe mbola hifankahazo sy havana amin'ny rafily zany letsy a. Na dia hoe rahalahako amin'ny atsolona azy izy. Mahery vaika tokoa aloha mifankahalana eto amintsika eto e. Aizako tsy mifampiteny fa mifampivandrafandra fotsiny. Raha mba hoe miresaka nga dia mifamaly sy mifandrangitra anao tao. Nefa dia mifanila vody rindrina eto ihany no sady mpihavana raha teo. Ka ny fatitrambon-drafily hatramin'izay ihany ange no anton'izany e. Fa farany olinona sisa no hany mbola tena tsara fifandraisana amintsika ary dada. Mahaliana mihitsy ry dada ny tena antony mahatonga an'izao tsy fankatiavana mampikorotana tanteraka ny fianakaviantsika toy izao a. Lavabe raha zany fa amanaraka lazaiko amin'ny ladolo letsy ry toky a. Sady efa vita koa tiany asaka andody aloha e. Efa namasaka sakafo izay relinareo. Ndray arako. Efa tena refina ihany saingy very tamin'ny resaka teo moa. Fa tsy maintsy tantarainy dada amiko izay a. Mahatsiaro reraka zany. Mandreraka ty asafana be azany ty loha e. Zaho koa moa sady efa reraka avy any am-piasana mbola tonga avy aty koa vao hikarakara ny atao tranoko.
raha ivola izay amin'ny enora riva ve moa vao mirava hita ho antenaina. Raha indrindray vao tonga dia eo apototra ny fahita lavitra eo. Tsy mieritreritra n'izay hanampy akory. Everina izy mianaka fa tsy mba mahalala reraka ihany koa angamba. Saingy atao ahoana e? Izany tokoa ilay hoe mikarakara tokantrano. Haka congé kely tokoa amin'ny herinandro iny dia mba ho any ambanivohitra ka izay hifanjevony izy mianaka ato. Zaho aloha haka rivotra kely sady mba mitsidika any ihany koa e. Any amin'ny afaraparany ihany no hivantana. Tena izay mihitsy akino atao ry Noeline. Ohatray fananiny ty famataran'ora ry dada. Nazeran'ny saka le tsy io dia zao sisa niparitaka ambony ambany dia izy io amboariko io e. Sahirana koa fa tsy hitako ange solomasoko hoe reto zavatra madinika kely daholo. Ao mba jereko. Avy aloha fa amboariko miadana eo e. Zavatra mbola tsara tarify dia avela fotsiny amin'izao. Tena saka tsy manjaritsy. Ary lasaiza moa ranivo e. Lasa nijery n'izao tsaramaso laniny ako eny ambany avaratra eny izany hono eny e. Lazainy zareo atsendefana fa ny akoantsika ho nandeha ainy ka tsy fantatro fa nanamarina an'izany izy aloha. Ay, raha koa le tsy zany. Fa ahoana aloha ry dada? Ahoana? Sady mba makamaka iny tsika hoe maninona raha mba tantarainao amin'izay resantsika tapaka tamin'iny e. Le ahoana moa e? Ay, le antony natapaka amin'ny fihavanana Sra Filibera ve? Eny e, na ny fiainanao rehetra talohan'izay mihitsy ary moa tsy maninona ka. Elako le tsy dia mba liandresaka mihitsika. Ie, ka tsy ilaiko tapatapahana ary ny resako fa manjary mampiena amin'ny fitadidiako e. Zao le izy. Mihaino anareo ary aleo aloha hakatoerana mihitsy raha izany ko. Herinandro taorianany nandevenana ny dadabe anareo dia nampanatsony tompona andraikitra ray tao amin'ny firaisana izay telo mena tapo ray tapo fa nisy didim-pananana miafiny efa napetraka dada ho ny fony fahavelony. Teo ny tompoka ny tantara. Dia izay zany zareo nazava tamintsika avy izay le didim-pananana nataony dady izay nesorony tsy anisa amin'ny mpandovy ianao ry Filibera. Ataoko fa fantapantatrao ihany angamba ny anton'izany. Tena enjana koa zany raha nga miangajanaka manavaka oka aloha moramora ihany raha fily tambiny ditra sy ny fanira tsy ranao azy ho ny fahavelony io manginy fotsiny fandavana dity fa aza manome tsimbe fatanto izany ataoko fa zony tanteraka izany masy mandidy amin'ny fananany koa izy. Mahazo mandata koa ilahy tsy dia eo amin'ny lany toerana tsinonako. Zaho lahy matondray ve tsy anana anjara na dia ray dia azy amiko tsy fitiavana tsotra izao raha imalemy mahafoy zanaka mihitsy. Ka nisy zavatra tsy zakany loatra nataonao matoa nanao an'io dity miafiny io izy. Oka re izay ry izy roalahy aza mifamaly amin'izany nareo. Oka tsy ampiovany ininona iny didy miafiny iny. Lavitry kosa aloha izay teninao izay ry Noeline. Sanatria anao tsinitsinina ny afatry ny maty zany tsika. Tsy izany mihitsy fa oka re mba ho faty miaraka amin'ny dadany atezerana. Ka inona kosa ary zany no tianao tenenina ry Noeline? Zao re ry izy roalahy tsy hanohatra velively nataony dada akory tsika fa ny fifankatiavantsika zany no tiako resahana. Tany anototra raha io lova io ka aza atao andrava amin'ny fihavanantsika raha iny didim-pananana iny. Aoka tsika mba hifankaty hatrany. Tsika telo menadany ho avondreo lovana velan'ny dada sy nenireo nge indrindra fa nareo roalahy. Tsotra ihany no ambarako aminareo menada tsy mbola nanao zavatra tsy ampiheveran'izany raha i dada. Matoa nataony iny didy miafiny iny dia misy antony lehibe sy tanjona mazava izay ka mety tsy ho fantatsika raha tsy any aoriana any. Ay ve ka nisy an'izany ry dada?
dia nyravina ihany ve nifonareo? Nandeha ihany ny resaka. Nandresy lahatra teo foany ny farana roa Noeline. Nandresy lahatra ny roalahy manko e. Hain'ilay ihany moa izy iny fa mpiandry sady dekona mafatrapo. Dia ahoana nefa ny farany? Nandreo teo daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra manazava ny mahatsara ny fankaty e. Tapaka tamin'ny farany ary fa tsy ho vonoina akory ny didim-pananana nataon'ny dadabe anareo. Izany hoe ny maha tsy mpandovan-tsony Andrafily zany. Fa ho afaka mampiasa ny tany ihany kosa izy noho ny fifankatiavanay teo Menadahony. Tena anakin'izany ve ianao ry dada? Sa angamo le tsy te hoe mafotohinina tsy mandany fihavanana nge ahy e. Saingy tsy mety kosa raha ny afatry ny maty ny dikainaka. Ka namannefa nandika ainy nge nareo zany ko. Eny e, fa na izany aza dia tsy izany no miseho ankehitriny. Rafily tsy mihavana amintsika akory sady tsy mampiasa ny tany ihany koa. Ka eo andrivontsika e. Ka inona ny antony e? Nanao havana raha misy patsy izy. Nanampatra amin'ny fizokiana ihany koa rehefa mba nomena lalana. Izy efa namindrana fondray no mibaikobaiko teto an-tanàna. Efa nahamailomailo ahy ihany io fihetsiny io nefa. Odringa fara! Aty ihany ve? Ohatray, mba jereo aloha izany olona izany letsy a. Le dia manapaka filinina fotsiny. Izo, ho avy e? Hoay, neny farany Noeline ry dada. Efa niova mihitsy keo raha Noeline zany. Noeveriny fa tsy fantatra nga hoe tonga amin'le parany ao izy. Zany raha mba nandeha taty aminay akory aloha fa isaky mba tonga aty ambanivohitra dia ao foana no mivantana. Ena koa mondra raiko an'izany e. Aloha ho avy eo navoko kely azy. Milomena moralina kely aloha fa manjary tontoloha amin'le paramenaka avy eo ka tsy ahitana pitika avo kely mihitsy. Mihetsika Larafily a. Ely izany raha nabavy a. Inona hono ny vaovao izay ely izay? Tsy mitsidika mihitsy nareo. Nga hita rery parany fa tena sahirana. Zao ary efa nininanaka congé mihitsy. Aleo isendro kely ho efa sao ho faninetiko. Marina e. Tena marina aloha izany e. Zay zao tamin'ny herinandro no nandehananao laretirety dia zao vao nahazo aina kely koa. Hoy aho hoe aleo mihitsy mba ho jerena kely ihany ry zareo fa toa tsy mba tonga miserana kely akory. Ka inona hono ny malaza ny andrenivohitra any ary? Ny rotorotom-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny maresaka ao Antananarivo ao amin'izao e. Tsy vaovao intsony fa efa mahazatra moa zany. Ay. Arak'ilay hoe entiny ambany lanitra io ko. Zany tokoa. Ary nareo aty mba manahoana e? Milamina tsara. Ny fifandraisanareo eto an-tanàna moa zany no tiako resahana e. Ay ve, angamo mijorontan'izay e. Milamina tsara ny eto ka. Mifanaja fotsiny fa tsy mifampiteniteny dia samy mandeha. Parany a. Hatramin'izao ve dia mbola tsy mifankahazo foana ianao sy Rafily Bera? Kas, efa tsy ho mety tsony izy ity ngambe. Niezaka nandefitra ihany aho saingy totofoka tanteraka noho ny nataony taty aoriana. Ny afara, aza reraka mamela heloko izany e. Ny atahorako so hifampikapa amin'ny famaky eny an-tsana reo lahy farany marina moa. Kary. Asako. Lasa lavitra loatra izany eritreritro izany ry Noeline. Tsisy an'izany re. Tsisy mihitsy izany fa zamana ianao e. Ny ari-parany dia izay isian'ny fiadanana sy fifankatiavana eo aminareo ihany mba tiako a. Dia ho sanatria ve reo lova sy zavatry ny tanindreo no atakalinareo ny fanahinareo? Tsika, tsy mifikitra na miankina amin'ireo velively aho fa ny toe-tsain-Rafily mihitsy no avafaka tsy azokazoko e. Amiko, izay mifona sy miaiky ny fahadisoany no mendrika velaheloko fa tsy izay midingin-drampo toa azy e. Vandravandra mampatahotra. Manahirana nareo reto ka. Fa ihany ny rivotra ty ambany vohatra ty reto ka. Zany ny tena hoe
madio tsy hanao fampitahany intsony amin'ny eny ivandry sy ny eny andrenivohitra rehetra nefa tena fanohatra tanteraka mihitsy marina tokoa izany roneny fara ny akamaroan'ny olona monina ety to tsy mahatsapa an'izany loatra ianao zao milaza an'izany dia atony eny manofinofy maniditsidina toy ny poety izany versy hafa be ny fomba fandraisan'ny zavatra raha izany ko nahoana dia tsy haiko aloha angamba varina sy reva ny fitadiavana isan-karazany izy ireo ka tsy mahatsapa fa kanto any eny tontolo manodidina azy jerenareo fotsiny anie zao ny eto tsay oko izay le jerotoky a nde tondray ny volo fa mijaly maina ny anana lozany la mampiresaka eto fotsiny eny le radadany a marina daholo kosa nge izay voalazany teo fa zao tokoa ary ny afara lasa ihany ho ansaiko mandinika an'izao zava-maniry sy tany midadasika izao zao moa izany dia hiparany rery no mikarakara an'ireo ko ahoana hoe ronoelinina inona no tiana holazaina amin'izany ndray motsy efa nifanaraka tsara ve tsika menada fa za no mikarakara ny tanika ary mandray ny ampahany amin'ny vokatra azo avy aminy ianao avy eo tsy izy tiako atongavana izany rery para ny fenao koa izany marina ny ianao fa mba heritreritra sendra ny serana fotsiny ny ahy iny ka fatary fa tsy voatery holazaina daholo izay hoposeo an-tsaina ronelinina so adinao ary fa ianao ihany ny angavy ahikarakara ny anjaranao tany am-boalohany fa tsy nakataka ampiary ho anjarako ireo ieno miala tsindreringa afara raha nanafitoana anao nresako teo tsy nampoziko izany ny fandraisanao azy avelo raha hivalilany izany dia izay ndra nareo zany vao mba tonga adinonareo mihitsy izay te ambanivohitra aty za kosa rery filibera tsy dia hoe nanadino kosa hainao ihany fa manahirana amin'ny fiainana za vehivavy raha teo tsy maintsy mikarakara tokantrano satria hidina ty aminareo aty matetika fa tsy afaka enina koa fa manadino anay mihitsy za moa izany ny tena tsy raharaina fa tao mba heniko ihany mantsy le faralahy miresaka telefonina aminareo aminay kosa tsy mba hanandrenesa-baovao mihitsy ronoelinina manahirana be amiko miresaka amin'izy ireo lazoko reto ka tafalatsaka lalina loatra ilay fifankahalana ka mba hoviana zao ianao io ny tonga maly fa tena reraka ny dia dia zao vao afaka nakato aminao ka manao ahoana aloha nareo aty salama tsara daholo ay dia ny vatana tatsy amin'ny parana izany izay moa tsy mba havanareo angambako efa voailika tokoa moa ny tena kaleo manginy ora filibera aza mba miteny an'izany re ianao zanga efa nanilika anao asa tsy haiko fa amiko dia mitalila ny fitiavanao anay rolahy kosa profon'izany any foany ny farany olina mivantana isak'izay mba tonga aty asa nga hoe tsy omby anareo ny trambongo kelinay sa izay menakavy mihitsy ny efa aza mba mila vaninoatran'io moa fa mahasorena raha fily zany ve mba asetrinareo ny fahatongavako aty oadity inona ko ary tiana ataoko aleo avadika ingana ntafa so raha vetiny tetika mba vazivazy reny ary raha ny eny fara fianao kosa dia mora tezitra ka manahoana inona maresaka ny salama verandry ao izy ao salama tsara izay fa mampamangy ony za mantsy nanapa-kevitra tampoka mihitsy ny ambiako aty ka tsy tafaraka izay zay mihitsy le mahavoanareo maninona ka maninona zao raha mba nentina ny ankizy hijery tanàna sady mba mifanerasera ny fianakaviana mbola anatin'ny fianarana avokory zareo zao ko sady tsy hanahirana koa ve ny fifandraisana amin'izao fianakaviantsika tsy milamizao raha filibera izany mbola tsy hitondrako mivady aman-janako aty mihitsy aloha hatramin'izao inona indray zao ny tianao tongavana amin'izany mila mihavany nareo singa faraparana pirahalana mba hampandeferony ampo fa mandalo eny ange zao fiainan'izao reto tsy lasa tsy ny ronoelinina raha rotiny eto mifika za ndray aloha tsy mihavana amin'le koto-kely zany tsony raha tsy hoe raha tsy hoe ahoana raha fily
Sery Noeline, misy ho saintsainao tsara zay fa raha Filibera indray tsy manaiky lembena ny anatrehan'izandry zany. Zany zoko indrindra sady lama atao amin'ny telo mianadaka nahoana an'izandry eny andefitra. Marina fa nametraka n'indidi-pananana iny rabaina fa tsisy raha raiko an'izany e. Matsy miteny tsony. Tsy maintsy manafoana an'iny le parany avy eo zaraina ny lova raha mbola tiany Noeline koa nisy ny filaminana. Tsy manaiky resy zany ny aty e. Lovalova fihavanana. Tena enjany reto avako reto a. Tadokivo mihitsy amin'ny fanelanelana anazy roa lahy. Saingy tsy kiva nefa e. Tsy misy zava-mahagaga tsy ain'Andriamanitra tao mantsy. Fa nahoana raha tsy tsapan'izy ireo mihitsy fa ahaveriny fanahy ny fifikirana amin'ny zavatra ny tany e. Paran'izany momba mivavaka ihany fa toa mitahiry lolo-po takin'inona. Filibera indray tsy mety mandefitra mihitsy. Ezaka mpiavana azy ireo fa manana didy lehibe tokoa amin'izany. So indray ngery dada ny resaka mely tia tanany e. Inona indray lesy zany a. Ela sy reninareo koa tena enjana mihitsy raha hitantaran'izao aboby sy resak'olona rehetra izao a. Ny dada kotsy resaka momba anareo nge zany e. Momba antsika moa zany e. Hoe ahoana letsy toky a. Elako moa be sasy oatra ny inonako. Tsara resaka ery io ny labera amin'izay olona mba iresahany fa hoe tena olona faran'izay ratsy teto le totikely. Olitia, iza dolo zany olona tenen'ny lazany fa tena tsisy fantatrintsenge. Ka ianao le totikely fa zany manko ve tsy ny dada to Filiberanao mihitsy. Ary labera kosa avy amin'le hoe Filibera. Zany ny fetson'ny olona azy. Ay ve? Normal labeko. Zahay tsy mifampiresaka ka aiza no alalako hoe le totikely na iza metsony a. Eny e. Fa hoana tsara hoe le tsy. Zany ho aeno fa hoe tena ratsy toetra hono ianao sady tia tena. Tsika ho ny bodiny tany sy ny fananana rehetra sy ny sisa re. Zany madala azy. Zany le tino atsoina hoe vavan'ny maty andrano raha tsy fantatra elary le toky a. Dia mba hoana ho'ny olona amin'izany ka. Inona moa fa tsy dia mifetofetoka fotsiny. Ainareo ihany ny fikan'ny olonetiko. Avelany eo ianao tantara azy eo amponao rehetra. Mody manaikinaiky eo izy. Avy eo tsy andriny izay hidifinao tantarany an'izany amin'ny olon-kafa ary hitariny iray avy eo. Indrindra moa raha hoe zavatra ratsy. Zay angely tsy mampandroso hoe. Adim-behivavy zany amiko. Iza moa tsy malala hoe efa voatsipaka tsoa misy ampandovatsony raha Filibera. Dia gaga ary dadako. So dia tsy fantany ary fa noho ny ditra sy ny faniratsirany an'ny dada sy mama fo ny fahavelony antony iny didi-pananana miafin'iny. Ny filaza momba n'iny ray ony dia hoe midrokotrokinareo dadabe hanao an'izany. Sady midedeka ery izy anie ny tantaran'izany amin'ny olona. Tsy baka ny mialaina letsy ah. Ho hitan'ny kely fa misy farany zavadrehetra ary ny marina tsy mba maty zany le roa. Hono ary ngy afara. Ahoana izay e? Nieritreritra aho tamin'ny alina dia ohatra misy hevitra nipotsaka zany tao an-tsaiko hoe maninona moa raha andeha mba hanamboatra trano aty amin'ny tanindrazako. Ay, maninona moa e? Ny tany ireny malalaka. Tsy hitako izay olana. Eny e, ka ny vady aman-janako mantsy mba te handehandeha atiako. Saingy eo amin'ilay trano ivatananay izany ny olana e. Zany a? Hafahafa koa nge zany e. Zahay anadahan-dreny ny eto ka maninona nefa. Marina ny ianao fa tsy mety ireny ankizy a. Mahakamory zareo fa tsy mifampiteny ny havan'ireny dia manahirana be ny fifandraisana. Misalasala be ihany e, indrindra fa le zanako. Amin'ity ianao sy Filibera tsy mifankahazo ity re a.
Tsy azoko hoe inona zao no anahirana amin'izany Noeline. Ataoko fa samy havanareo izay roa lana dia tsy mifampiteny azy. Ka zay ny hevitry ny ankizy ry parany ka atao ahoana ary a? Eny zany tsy manahaka nakory fa mba gaga kely fotsiny ary. Manaovy are, manaovy amin'izay tokoa afaka makaty amin'ny fotoana tiany sy mahamety azy nareo rehefa vita ny trano manokana. Ataovy izay mety re. Ka zay mihitsy mantsy. Ny toro-hevitra sy ny fomba naovana azy indrindra zao no angatahako fanampiana kely avy aminao ringa afara. Mety ka raha izay momba ny trano sy ny rafitra indray aza manahy ianao fa haitsika izany efa nandrafitra niaraka tamin'ireo zao dahako tany ambositra ngiafo ny tsy mbola nampianatra. Izany tokoa moa. Aleo fa ho resahako ny zanako dia atomboka tsy ho ela ny asa raha izany. Fa ny anomba teny fotsiny dia izao kosa. Rehefa manao zavatra aza dehibe resaka etsero fa sy atratraranao ny tanjonao ilofosana. Ny tranopody manko ny vita amin'ny vava. Endre ry parany a. Fa raha mety ahasoa kosa nahoana moa tsy hiresaka e. Ny tao-trano manko tsy efa nirery. Dia andesady zany no noverany amin'ny faro. Efa mba ela ihany kosa izay raha zoky a. Herinandro be zao ko. Zay vedy ela. Eny marina ihany aloha zay. Hafa ihany mantsy rehefa mba miova rivotra kely dia mampamangy any vady aman-janako any re. Aza manafa ataoko tonga ny afatrao e. Amin'ny manaraka mety mbola hiaraka ao aty ihany izay. Rehefa vakasa tokoa dia manodina ndray sa ahoana e? Eny e, fa mbadinao ihany le resako rofily a. Marina fa zokony ianao saingy tsy ahavonjy ny fanahinao sy ny taranaka retsy ny jovona. Odinina miadan'izany re ranabavy a. Tsy ao avy ny taranako anga momba inona intsony. Misy lovandra indray ny say iray diavy ny tongony eto amin'ny tanindrazany. Hoka fa azoko ny olanao e. Miankina fandeferanao zany raha zoky a. Tsisy idiran'izany io ry Noeline. Misy olona tena fositra mihitsy. Ao koa ny tia tena ka tsy mitsinjo ny hafa dia parana zany fa tsisy akory. Orfily bera. Tsy fotoana ny fanomezan-tsiny izao. Ary tsy tokony fampitsara izany hoe iza ny diso iza ny marina fa famelan-keloka ny zava-dehibe re a. Mpiandry sady dekona mafatrapo tokoa ianao ka tsy aresidrikanao amin'izany ahy. Taoko efa mandroso sosokevitra ihany koa sa momba n'ity fihavanana. Eny e, saingy tsy dia tsara loatra raha misy takalo ny toy izany satria mety tsy ateza. Dia ho velo malava ny fihavananareo tsy azoko tombony raha zany raha Noeline no aiza koa ny sahatra maimaimpony zany amin'izao fiainan'izao. Ay, karaha zany dia sarotra be zany e. Tena tsisy hevitra mihitsy. Mino afa tsy ho sarotro izany rehefa miaraka amin'ilay mpahary atsikatsika e. Any andro iray mino afa mbola ilamina izao fianakaviantsika izao. Nofo tsy ho tanteraka any ianao. Ahoana moa zany ry dada ny fanarahanareo sy neny farany amin'ity fananganana n'ity trano ity? Ahoana amin'ny ahoana moa fa manaraka an'izay fandaminana isika e. Eto amin'ity toeran'ity zao sady malalaka no mba talaky ny masoandro tsara sa ahoana hoe lalo e? Tena mety eto ka. Somary atao mitodika miaina varatra andrefana ny trano amin'izay tsy mahazo an'ry tany lohan'ry. Sady izay moa le izy. Ary efa mahay alaka. Zay mihitsy ny fanaovana azy letsy. Tsy mila maka-panandro zany tsika fa ny plan avy any aminy sy ny fitaovana no andrasana dia fa lasa zao. Sady izy koa ve moa ry dada olona mpiandry sady mpivavaka be iny dia haka an'izany mpanandro zany intsony a. Aza manao an'izany la fa amin'izao tsy hanavahana olona intsony ny fankanesana amin'ireny reny. Safidiko fotsiny tsy haka-panandro tsy hametraka andro fady izany raha hanao zavatra. Dia mba ray safidy aminao koa aloha tamin'iny e. Tsy haiko loatra mantsy izay tena antony akan'ny olona azy reny. Tsy haiko na fomba fotsiny angamba. Ny zavatra rehetra letsy matoa atao dia misy antony avokoa ary misy tanjona tiana ho tratrarina. Mety ho tsara izany na ho ratsy ihany koa. Izay aloha dia marina e. Izao aloha ngamba no atao e. Inona ry dada? Tonga dia diodiovina aloha le toeran'ity melony anarenana azy. Laza ho avy aty manko Noeline andamitamina amin'ny programa rehefa avy midinika amin'ny zanany. Ohatray. Ay moa mbola arenina izy ity. Ka tsy maintsy arenina foana letsy ny tany mba hahazoana tany mafy a. Izay vao miady fototra.
tena marina zany fa zaho koa tsy mandalina mihitsy efa mpandrafitra marina nareo ko na tsy mpandrafitra aza ve tsy alalan'izany felahy mihitsiny dia atombo iary ny asa fa toandro ny andro e. roa andro zay ry le paramenakavo mimokomoko ny soroka sy nanadiny teo atsinanatrano teo. Asa hoe mba ataoninareo sa oka fahafantatro mieritreritra anao trano angaly iry tena olona tsy zany ny alehany rehefa tsy mba manao zay fanao ny olona aleo anao mba ho tazaniny tsy te hahita trano tsy mety vita eo atsinanatrano eo ka ho lasa trano aolo za aloha tsy mbola nahita hoe olona nanoro ny trano fonenana teo amin'ny tany tokony anaovana fasana zany andro pasany eo isy hoetiny adalany lary lekiotikely fa zatra manao tao foana manko aleo ho hitan'ny avany eo fa fambarakany Allô? Za ihany e. Salama tsara daholo ve nareo any aloha e? Ay, tsara zany. Zay koa toraka izany ka. Ny antso fa maninona moa efa mifampidinika tamin'ny zanako ary nga afara. Ie. Dia ho atao ihany le izy zany e. Zany ve? Efa nanadio ny toeranareo? Aleo ngamba hidina any dia any azafaiko tsara aminareo ary. Io, zay mihitsy. Eny ary fa mandra-piona aloha e. Ie, dia mampamangy ao amin'ny eny fara ao rea. Tahian'Andriamanitra e. Io. Ay, efa nanadiodio an'ilay toerana ondry nga afara zany ko. Aleo hidina any dia ano hita izay atao. Trano mantso no amboarina koa. Tsangam-bato lehibe ho an'ny zanako sy ny fianakaviako izany. Ko maninona koa moa raha sady mamita ilay didiko amin'ny fampihavanana azy roa lahy e. Soa aloha fa efa fotoam-pialan-tsasatra lehibe izao. Manana fotoana lavalava hijanonana any. Mino fa ho vitako izany miaraka amin'ny fanahy masina mpandafirary. Amin'izay ny fianakaviako ilamina, ny trano vita. Efa natomboka izy ity ka tsy azo ajanona raha tsy tratra ny tanjona ary noelinina maherezindriko. Ay, tena efa niasa be tokoa nareo taty a. Eto ve zany no eritreretinao hananganana azy? Eny, tsy hitanao hoe metimety tsara ve eto? Taratry ny masoandro ny sady malalaka. Zay aloha e. Ainareo mihitsy le tadiaviko sy tian'ny ankiziko. Tena mety mihitsy eto ringa afara. Ie, ka ahoana sy ahoana ary zany ny fandehan'ny programanareo amin'izy ity Ronelinina. Tsy efa nidinika ihany nareo sy ny zanakareo? Zany mihitsy. Zasy vola ny tena miandraikitra an'izy ity fa raha ndry vadiko. Tsy dia mivako loatra momba nito. Zany ve? Fa nahoana kosa hono? Tsy mazoto amin'ilay aty loatra izy. Any matsindro izy ny tena manao zavatra. Izy koa moa efa misotro ronono rahateo e. Ay! Tsy hitako marina nge izay mamparisika be an'ny Noelinina anao trano aty e. Ny vady amanjanany ary tsy misy mazoto mandeha aty akory. Maninona nefa raha ny mahatsinjo any amin'ny tanin-drazam-badiny any no mitsarakary. Ohatray, variana teto tsika fa ohatrinona tokoa moa zany nanaovanareo an'ity tokotaniko ity e. Mbola tsy tokotany zany io raha zany rea.
mbola voangirofotra fotsiny no afaka fa tsy mbola nahazo tany mafy io e. Ay tokoa moa za ve nahalala fa toa vitanareo nazava sy nadio tsara le iziko ka ohatriny ary nomeko anareo aloha e. Avelao amin'izao aloha fa tsy maninony mbola ho be ny amin'ny sisa. Za kosa ary parany a ny olona miasa nge ka mendrika azo valika sasarany e. Tsy laviko izany fa inona kosa ary ny mampiavany mbola be ny atao mantsy anao teo ny fanandrerana ny tany mbola asa be ka aleo amin'izay tsika no mifanaraka. Ay dia mankasitraka ny amin'ny fahatsoram-ponao aho zany ny amin'iniko tena misaotra indrindra re a misaotra ny tompo afa manomboka mametraka ny lanjan'ny fihavanany nge afaraparany mino afa ho mora ny fampihavanana. Zay ny amin'iny fa mba ohatra ny ahoana hono ny endriky ny trano tianareo atsangana aloha e. Miakina amin'ny velarany sy ny endriny mantsy nanaovantsika ny fanarenana. Ay eny marina tia tokoa ary saika adiniko izany hoe rasolo hoe efa nataon'ny kisarisary taty any le izy dia ao koa ny budget ampelantanana ka mba jereo e raha mety. Meo ary hoe mba jereko. dia tonga ty aminay indray ianao tirany amin'ny fara inona hon'ny vaovao. I dia izao e zao mba mitsidika anareo izao ka hoana salama tsara daholo aloha ve. Dia misaotra ary nitsidika nga mohity izay salama fa fampigasany sery sy ny koka kely eo izay minakaviko eo. Le toetrandro mivadibadika ihany koa mahatonga an'io e. Ohatra fahaizany ankizy sa tsy mivily fa nijanona tsy midada farany. Aiza kory filibera dia hoe izany a samy anadahandreniny izao ihany ve no atika nahoana tsy hojidihany raha taty izy. Asako izany mahalala nga kosa tsy mbola nentina ihany zareo e. Ie za aloha mialo lalana manaraka ihany izy ireo rehefa tonga ny fotoana fa saza maika ianao e. Tena tsisy azoko izany resaka ao izany ry Noelinina ka maninona zao raha ambara izay tanjonao fa tsy eo mihodinkodina ohatran'ny tandrimo. Ianao tokoa moa ve no anafenana an'izany e. Zao a mikasa ny anorina trano hoan'ny zanako a efa manomboka ny asa amin'izany fa tsy hitanao nga moa io efa nidiovin-triparany ao tsanana trano io e. Aleo aloha mekely raha zany eo ve no atao. Eoko fa inona no imezanao amin'izany ry fily. Fa nga tsy mety ve sa ahoana raha mba manangana tsangam-bato iray ho an'ny zanako sy ho antsika tiaka. Zay ny ianao fa vao vitako parany sady ianao tia ny angalana vola fotsiny amin'ny mazandriko anao dia ampiko aloha ianao amin'ity indray mitoraka ity amin'ny manaraka kosa mba eno ihany raha miteny e. Lazao raha mahasofinareo roalahy koa angeny tiako hiara-misalaha amiko amin'izany e na arak-hevitra izany na amin'ny asa. Raha mba fantatrao manko fa tsy afaka hiara-miasa mihitsy ny sakaisany maso hevitra angamba aloha no meko anao ka ino tsara e. Enao koa izany dia ohatra n'ireny ilazininy ireny mihaino ary ahy e. Dia ny aiko tokoa mariny ny farany tantarany raha fily an'izao abobo rehetra izao ry zareo koa moa raha miresaka mitabataba ohatran'ireny ka aizany tsy ho inoko sy resany tany andro pasany io tany io fa tsy andro trano hoe tsy havita trano eo nareo fa toerana hafa anaovana azy. Inona koa fa fanasoketana ny dada fotsiny tsy mahagaga aloha e. Olona tsy mifankahazo ve moa tsy hifanaratsy. Neny faran'izany mody milatsaka ho mpanilalelana trano fa mitandro mafy an'izao fihavanana izao. Dia asa ho toany fa ho hita eo ihany izay ataony farako. Raha za aloha ny eo amin'ny toerany tena hadaboka ihany ho resaka tranotrano io e. Tsy mahay manao zavatra amin'ny antsony dada fa be resaka eto zereo ka aiza moa tsy ampidiriny labera olana. Tsy mahalala ny raha filibera marina angako. Enona reny ataoko e. Tena marina tsy mitady ho verevitra aty. Iza amin'izy roa lahy no arahako.
mifanohatra hatrany ny hevitra roson'ny rotonta. Marina tsy ho lasa dalaty ampifandanja ny hevitra reto anadahako tsy mifankahazo reto. So mba mila manao delivransa kosa nefa ry ahy. Dia iza miparany sy Filibera nefa mila izany. Toa tsy arakaraky ny heverako azy hatrany am-boalohany fisaotra ny miasa marina. Raha ny tiako dia trano tsara vita anaty firaisan-kina sy fihavananay telo menadano atao kanefa tsy miady fototra akory ary dia efa sarotra be ny ady. Aleo ny hevitry filo no arahany. Izy mantsy ny zokony. Parany kosa aleo atao mpanatanteraka. Tsy maintsy ho tratra ny tanjoko e. Fa tena mafy io sa moa ty tany ity a. Marina tsy mihevitra fotsiny ny angady ry dala. Ka izany no ilainako. Mahereza fa efa mitady ho vita izy izany matoa mafy. Sady izany no andro trano e. Aiza nama nisy an'izany andro pasana sy andro trano izany fa tsy mamoroporona fotsiny le olombelona ankehitriny. Ohatray, misy le tia, tena misy ka. Sady lasa mpanandro ange dadatoanareo e. Mpanandro neny fararery angambe. Iny razoliny aloha dia tena mana-talenta manokana amin'ny fahaizana manasa dohan'olona mihitsy. Zany ange ho ano antony nandraraka ny Noeline tsy ho bebe resaka. Sao mikorotana ambony ambany ny programa rehetra. Zany aloha ihany fa tena sura ve dada hoe tena trano atao mba hivatana ny zanany tokoa ty trano vao ahoritsika ty raha vita somatsara io. Ko nahoana moa? Zay no lazainy ko. Hitantarako resaka indray ary nareo. Inona indray zany le jeritoky a? Zany no izy maninona ary izy ny tsonotsotra n'izany tamiko e. Dia tsy fantatro aloha e. Mety manay so raha avy eo mitanjona tianotratrarinako. Za ange mba gaga hoe ny vady aman-janany ary tsy misy mazoto makaty akory ka inona nanaovany trano aty. Tsangam-bato mifankatiavanareo no antony fa inona indray e. Raha izany dia avelao ataony izay tehana mafy kokoa ny fifankatiavany fa atao lasa malaina indray aho zany raha narisika tany am-boalohany letsika. Oka aloha le tanjo neny fara nge ka tsy ratsy. Misy tsara mihoatra ny miavana sy mifankatia moa ve? Fa le rangary iny to ratsy saina dia mitady kiafikafy fotsiny raha ny fijeriko azy io. Jereo amin'izao fandemety-saina ataony amin'ny fara zao fotsiny. Amporosiany tsy ara-asa amintsika izy. Ka izany mihitsy angeny tsy takatry ny Noeline. Ny olona mpevaniny amiko tsy fatany fa lehilahy mila tambony hatrany amin'izay ataony. Zao voarako fa hatramin'izao zany ny fara Noeline dia mbola mitady izay fomba rehetra ampivanana anareo sy dada tohatrany ry dada. Eny, fa izao no aleo atao. Avelao hitondrako ny baolina fa nareo manaraka fotsiny a. Mitady tombontsoa manokana indray manko raha Filibera raha azoko tsara ka mila torona hevitra raha Noeline raha te havita zavatra. Zay ataonao rery dada. Zay sy nemy manaraka fotsiny. Ka ahoana mifandeha ny asa aho e? Mandeha tsara ka. Efa vita ny ankizy tao ihany ny fanarenana. Ay, toa naka olona ihany nareo e. Zay aloha ny mahatsara an'le ianao manara-maso aty toerana mihitsy. Fa ahoana ry Fily? Jereo tsara fa naka olona telo lahy zao nareo dia vita le asa fanarenana ny tany. Fa raha tsy taty zao ianao a, bandy ray monja nalainy teo dia vitany io. Ka inona moa maratsy an'izany e? Ka rehefa tsy hitanao zay niasa teo dia izay tiany ho tenena na olona enina aza lazaina nampiazy teo e. Tena marina ary ve izany sa fa naratsiana amparany fotsiny? Andriamanitra ampio a. Ataoko ahoana ny fampiraisana an'ireto olona feno fankahalana tompo fahavalo reto? Io fa tsy mahateny fa mifetopetoka fotsiny. Mbola iza nefa e?
polivadika ambony ambany ny fandehany fazamaika. Fa zao rery fily hiady fototra ho azy zay raha mipitsoka dia milaza aminao mahazokoko anao. Ay, Efa nilaza tamin'ireo lehibe teto an-tanàna ihany koa fa tsy misy afaka moa izany zareo e. Saingy nitsodrany kosa nefa izy mba tontosa soamatsara ny atao. fa misy rivotra ary ve ny atotony ramatoty. Ahoana koa ny araka miasa amin'ilay paramenakavy. Azafady aleo mody atsatsoina aloha. Ory filibera, fa toa tsy mamaly ianao fa ahoana e? Sa hitsodrany fotsiny koa? Tsy zany rehefa eta aho dia gaga fotsiny amin'izany. Zay no mahavoanareo mpivavaka be tonka. Sady manaiky ho toron'ny para mivoana foana e. Alarobingy rapitsy e. Dia maninona raha larobiry filibera fa tsy azo koa. Arabitsy miverina e. Ianao nga tsy te hiverina mitany io trano io tsony. Inona indray re zany ry lanitro? Te roviana indray zany? Fa tena mitombina ve zany e? Misy fombafomba maro tsy maintsy atao ihany koa amin'izany ady fototra trano zany ry no eliana fa tsy atao foana koa. Ka inonao tsara nge hafa ambarako eto raha tsy hainareo e. Ay, varera filibera e. Mbala zao tokoa ary loha hoe hoenona. Dia ahoana ry neny fara? Ahoana ny fahitanao ny alaliny? Tsy fantatro izay tena fanaovana azy rery toko fa nareo no efa manatotosa azy eo dia matoky anareo ako. Tsy maintsy mba hanontaniana kely ihany ny tompony raharako. Rahantsika menakavy re io fa aza dia manany ihany eo ry toky a. Efa tonony lesy zao itsy avaratra ito sisa lalinina kely. Raha fototra vato io tena efa ho tsara e. Avelako kely aloha nareo fa zany dia hanampiandranoatra hikarakara sakafo e. Soava tsara daholo. Ihany ary andao. Enjana indray le teo ry dada. Ahoana? Style vaovao indray reny niseho reny. Za aloha dia nangina fotsiny fa tena tratra miviry io sy matanjaka loatra le neny farany laka tsy avitra tsony. Aiza namako, natomboka tamin'ny vavaka aloha ny fotoana. Avy eo miantso n'izao razana eran'ny vazatany efatra izao mba hitaony. Nandraraka an'ilay toka gasy kely tamin'ny tany no adina voalohany no tsy adino. Gaga mihitsy aho hoe taiza daholo reny na aiza neny faran'izany rehetra izany vidividy teo e. Nga hita letsy e. Za nge efa niteny hoe lasa mpanandro raha filibera e. Mampalahelo an'ilay neny fara ry dada. Mendrandra zava-tsoa ery izy nefa toa vao manomboka dia mba fantatro fa toa tsy ahomby ihany ny fampihavanana kasaina taony. Hitako tsy dia navitrika mihitsy izy teo henoko manko hoe saika atsoa ny ara hiady fototra tamintsika ao ny raha filibera menakavy fa tsy nety. Tsy ho tafita mihitsy io e. Faranako androany koa ny fiarahako miasa aminy fa tsy tiako zany olona sarotra tory zany ka. Midika ho tsy ho fahatokisana mantsy ireny zavatra nataony ireny ka aleo ajanona rehefa tsy mifampatoky e. Efa voadinikareo tsara ve zany e? Izay no izy letsy raha filibera no Andriamanitra kely ka aleo ho any izy. Izay koa manko no tadavin'le rihatry ny ela fa fantatro. Ka tsy midika ho faharesena ve zany ry dada? Tsy maninona izay fiheveran'ny olona azy ihany letsy ry toky aleo misaraka tsisy maratra koa. Ny ho avy no ka ilaza hoe iza ny resy. Ny sambadidika mihitsy ny lohan'ny farany olinina kely ka tsy hitan'izay atao. Za nefa manoro voana azy ihany hoe raha tsy vitana izay miara-miasa amin'ilay paramenakavy e. Aizany tsy vadikevitra eo iny moa defa rehefa voatosako lainga tsara lahatra. Za tsy mila n'izany fatina fihavana zany tsony fa rehefa tsy araka amiko reramitany trano io izy dia mijanona. Ny mbola mahafinaritra aloha hatreto dia manaraka trano torohevitra kaly e. Morona manko ny antsonoana azy amin'izay. Zay raintsika mandresy ry legiota kely Rehefa nandinika aho ary nge afara dia izao Hoe ahoana?
ianao ve nandinika aloha sa hevitra avy amin'iza no resanao amiko eto tsy misy hoe hevitra viazana ahoana ary parana fa zao a misaotra anareo aloha fa vita somatsara ny lavaka andatsahana amin'ny fototra tsy misy tokony isaoranao fa amin'ny antsoina hoe asa iarahantsika menakavy ihany io hoe ny fahavitany ny zava-dehibe izany tokoa eo amin'ny fandatsahana ny fototra zany tsika izao ny vato moa ireo efa tonga ireo ihany ny fotoana mandeha raha teo dia ahoana rehefa nandinika aho dia hoe aleo sika mitady mpandrafitra matiany nanao an'io ny fototra manko ny tena trano ka tiako raha mba vita tsara izany tsy maninona ka zay nga momba maty anny efa nahazo moralina tany amin'ndra Filibera tany ianao ko eo ny moto mahay mandahatra eo aza manao an'izany rery parany tsy hoe tsy mahay nareo fa fototra mantso ho any ho amboariny nareo ihany angeno ataoko mpanara-maso an'ireo mpandrafitra sady mba manoritoro azy sy ny sisy mangina ianao efa fantatra izany fa tsy mila miteny tsondry ianao no mangina tsy ianao ny resahako fa ny dadanao inona moa ny tokony ampiakapeo anao vetivety eo efa fantatra rangano fikanareo tsy mila resaka be tsony fa efa hoe tsy ataonay dia zay zay koa tsy mahavita tsony aleo koa andera izany raha napoziko izany nitoetra nareo mianakafo tsy mba niaraka nanao zavatra taminareo ary ianao io koa raha izany mitondranao ny fiainanao dia tsy ho lasa lavitra mihitsy ianao fa ianao io mba lasa ho aiza amin'izany engane mba hifototra aminao sy ny taranakao zany ozy nataonao zany raha matoty izao no lazaiko anao rano elinina tsy ilaiko mananganady atatranoko ato ianao fa raha te handeha dia malalaka be io ny varavarana ampy izay sinema lava be ny fanaovan'izay andeha mihitsy koa lasa ianao sady tranonao zany koa ty tranony dada sy mamy ty fa ny zanakao anarina tsara raha tsy taiza mihitsy tsy mahay manaja olona midongo ajaina manahaka ny raha filikonga sady mba matahoran'Andriamanitra ihany moramora ihany fa masina ny teny ka sao hanenenana raha melinno iran'Andriamanitra eto misy dia voly daholo mihitsy nareo fa mibeba tsoroko aminao fa ny zanako tsy mbola naniratsira ohatr' izany ianao tsy mahalala fomba fa manakadresak'olon-dehibe avoainy Simon avoainy fantsika lasa mihitsy koa fa manakorotana fotsiny zany no alehany rehefa tsy manana azo damosina fa misolelaka tsy misolelaka avoay fotsiny Simon sy ny fasika fa andeha tsy misy ilako anareo menakavy ny enomboko roa kilao sasany tsara maso efa ho folo kapoka lanin'ireo fotsiny nanenenako mihitsy nivitako taminareo meo daholo mihitsy ny fitaovany reny ny Simon sy ny fatsika ao dia mandeha amin'izay fa voisa nity janonanao ato aminay reny ary aza mifampitaditady tsony koa efa tsy laina ihany zay mantsy so vitako taminareo nefa dia zao ny navalinareo lasa velome zany ny lohany havanareko zany ny toetran'izany zany kefa niteny anareo tena tsy nampoziko ry Filibera tsy zakako tsony ka aleoko miala nga koa moa izy rery ny olona mahavita zay matsangeo ianao moa ohatrany tsy matoky aho fa efa hatrany ambolony dia efa fantatro ny farany raha zay le faralandray ho olona fetsy ratsy raha mba fetsy amin'ny tsara moa maninona fa tarana moa dia nanahaka azy raha teo manahirana izy ty raha Filibera nahoana ianao no misito aza makareti-po amin'izany fa zay eto vonina ny anampy anao vitatsika raha izay io trano io fa teny iny ny zanakareo misaotra anao aloha nandray ary Fily raha mba fantatrao mantsy fa tsy ataoko fantatra ny zanako mihitsy zao tsy fifakazahoana singa fary zao manenina sady aty zampanelanelana indray no nanjary nananganady inona re nataoko ry lanitro mifonary dada tena tsy nahatazona ny fihetsehako koa ka nahatonga nyzo rehetra zao inona moa letsy ny tokony hifonany lahy amiko
na izako aza nge efa saika marana ny amin'iny fiarahana miasa iny mihitsy fa ny lany tonga aloha ka tsy tiako le resaka ohatran'ireny ohatran'izany foana zany ny fandihany hitantarany laberan'izao abobo rehetra zao dia arahana tokoa zany no atao hoe olom-ba osotra angambako miaiko aho zao ry dada fa ilaina fahaizana manokana koa ny atao hoe fampiavanana tokony fatarina tsara aloha fototry ny olana ny toetra ny andany sy ny akilany izay vao mandinika ny tokony atao sy manapa-kevitra saingy mitanila ny fiainony ny ainy fiaino-dakolosy tokana izy anyka napatezitra ny akilany dia zao nefa rany izao izy mpampiavana indray no mila mamitra am-piavanana fahaleriny filibera zao e dedaka ery izy amin'ny olona zay resany hoe tsika hono ny tsy nainy tazina fa tsy izy no naka izany no alalàna fa efa ketrika nomany mba azahoana ny lohan'ny hoelinina mihitsy ny fanaratsiany antsika isan'andro reny sao kosa izy mba mahazo tombotsy ho betsaka kokoa amin'io fanorenana ny tsangam-bato ny fifankatiavana io ko mandeha mihitsy ny aso ao ka mbola nalatsa ny sahabo ray metatra sasany zao le fototra lavahatsika iny izay vao nalatsaka ny vato fototra maninona ny fototra tokoa ny tena trano a ko na building ary no aorina izy fototra lalina be toy izany nahazo mpandrafitra mahatianina tsara izy ny trano angery dada ho vita ihany fa le anarana ny volavolaina ho tonony hoe filamatra ny tsy voatana le izy ko mo hafahafa raha teoko eny amin'ny fasana manko ny fahitako matetika an'izany soratra izany aza manao an'izany lary toko fa mbola tsangam-bato ny fifankatiavana trano no anaran'io hatramin'izao a ka fihavanana izy ary ozy dady no elinina silibere rosy ray zao ny baolina ny poka poka ihany ny ady tsy maintsy ho azoko ihany manko ny anjara alovako raha izao fandehana izao a inona moa mba nakana tsy hamosaka ny hevitra amin'izay ararotina amin'izao izy menadatsy mifampitely zao amboarina iny fanamarinana mampandovy mba azoko ny anjarako aizany tsy anaiky nefa alariparany a satria ny hevitra maro zao tsy maintsy mandresy aleofa ho resahako ny elinina de ho ite hoe aizany de tsy izy tambony zao fihavanana ivaovao be zao sarotra be zandro filibera tsy azotsika atao zany fa efa nisany ny didi-pananana nataony dady ino ny manan-kery iny ay fa za zany bononga tany aminao sa tsy mba zokinareo menankavy any ataonareo an'izany raha sakana angiatsy arinao e to zany ko parany or filibera fa inona ny tianao atao fa tsy azoko mihitsy normal raha tsy takatrao zany e misy lanjany ihany ko ny elanela taona fa zao mila mandray ny anjara lovako ka de zay fihavanana manaraka ihany zany relany mazava aminao tsara amin'izay herinareo ve zany famaliana mafy zany mba enao ny radionareo inona ndray zany tabataba be ao alefanao zany ry dada ohatray eny tokoa letsy nokekeriny ambokely tiany zay raha no elininy ka tsy misy azoko anampinanao raha izany raha zoka tsy afaka novany efa voasoratra mihitsy tsika fa maninona nefa raha mba mandefitra enao ay sao mba hiverinao fa eniny toriteninao ary nanekeko ara-iasa aminao zao kehitriny zao ihany tonga de mahazo mandeha anao fa tsy tranon'olona mpandala fihavanana anao ato horeraka fotsiny ianao fa lasa zany ve mba toetranao raha filibera andeha koa raha izany lasa mihitsy ranga fihavanana tsy mitondra makaiza andeha ay diso fa nantenana taminareo menakavo mihitsy ataovy zay mahadevolana ny fonareo fa miandra nareo ny afo be misy devoly daholo nareo menakavy za koa mba diso fanantenana ranga tana fa efa vita ny adidinao na de tsy naomby ary
avela ho hijanona ho vaty fototra eo ny tsangam-bato mifankatiavana. Ny adidiko ny vita tokoa. Fa ny nareo roa lahy sy ny taranakareo tsaroa fa mbola manana trosa lehibe nareo dia ny fifankatiavana izany. Izay fa mandra-piona e. Mandra-piana tokoa e. Rehefa tonga saina ianao ka anaiky mpangatahako dia amin'izay tsika miaona raha matoa mitonantonana. Tena tsy nahapoziky mivadiky ny tantara ary dada. Andra efa nanapoka. Raha filo ny tena fositra letsy raha naharaka tsara ialahy. Tsy nanaiky ny lamina napetraka izy ka nitady ny fomba rehetra andreseny. Eny fa na dia andrava tanteraka ny fihavanana ny matimbatesan'ny Noelinina azy zany. Dia izao ny farany. Tsy rosy ray intsony izao fa ady sahala lenay telo samy tsy mifampiteny. Loza. Ary raha iteny koa sara hoe enao indray ry dada ny diso. Samy laza veno fa nitandro an'izany fihavanana izany ihany koa. Olona mivavaka tsika. Tanteraka vele hoe avelo ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ekeko fa tsy mbola nanao dingany amin'izany kosa aloha e. Nibahana tato an-tsaiko ny afatry ny maty ka izay angamba no antony. Mbola ny tantara ho avy ihany no amaly an'izany ry dada. Fa ndeha hitodika kely amin'ny farany Noelinina ndraiky satsika hoe ray volana mahery izay sady sy nahareny sam-baovao tsy niverina namita n'ilay ny volavolainy ho tsangam-bato mifankatiavana ntsony. Ka satria mihevitra ny tena no afaka dida izy e. Saingy tsy afaka mahadiodio izy noho izao takaitra lehibe navelany ho an'ny fianakaviany izao. Ny ratsy noho ny teo aloha ary izao ny fihavanana. Misy dikan'inona moa ireo dingana vitany raha voka-dratsy toy izao ny navelany. Satria olombelona izy ry dada. Olombelona ianao sy filibera. Olombelona tsika ka mety diso avokoa ary tsy mety lavorary. Izay ngeny tsy tokony hitsarany sady tsy anjarantsika raha teo zany. Zay tokoa le roa. Tsy misy mahafantatra izay ho avy sika ka aleo manao ny marina trano le tsy raha mbola velonaina koa. Inona moa izany ny amiko e? Tsy nisy totosa ny zavatra rehetra nokasaiko atao. Menatra andreo anadahako aho. Menatra ny tenako. Menatra ny zanako ihany koa raha sanatria fantany izao. Ny anamafy orina kokoa ny fihavananay tanjoko nefa indrisy fa raha vatanteraka izany ankehitriny. Vao fototra monja no vita dia nahavita nandrodana tanteraka amin'ny fihavananay. Zary toa anarana maneso ahy sisa ilay anarana hoe tsangam-bato ny fifankatiavana. Tsy teo any ambanivohitra antsony aho. Dia ahoana nefa ny anjara tany lovako any? Hitako ny hevitra nama. Alahelo loatra filibera noho tsy fahafahany mandova ka foiko madiodio azy ny anjarako. Mino aho fa tsy ho sarotiny amin'izany parany. So mba izay koa no ampiova sy ampilamimazo ro lahy. Zaho kosa tsy hitsahatra hivavaka sy hifona noho ny amin'ny fanahiko sy ny fanahiny izy ireo. Tsy haneniny intsony fa hotohizako ambavaka ilay tsangam-bato ny fifankatiavana rehefa tsy vita tamin'iny. Nahazoko lesina maro ny zavan'seho nandritran'iny fikasana anangana tamin'ny arahany asa tamin'iny farany Noelinina iny. Fantatro ka mba zarako amin'ireo tanora namako ihany koa fa tsy haninina ny fananana fahendrena. Manandanja ary ahitana voka-tsoa ny fanajana ray aman-dreny. Mahavita zavatra tsy hampozina manko izy ireny rehefa tezitra. Toa amin'ny filibera dadatoako izao dia vao tsipaka tsoa anisan'ny mpandova izy tamin'ny alalan'ny didi-pananana miafana napetraka dadabe. Na izany aza
tsy nanaiky hatrano ny fony sy ny heritreriny amin'ny mahazoky azy ka nanao izay fomba rehetra azaon'ny anjarana izy. Ny farany olinina indray moa dia fakatahaka tokoa ny toetrany sy ny fiainany. Tia vavaka sy mpandala fihavanana aoka izany izy. Voafandrika anefa izy noho ny fiainony be loatra ny rafilika nahatonga an'izao fisaraham-bazana tanteraka izao. Manahirana ny fiainany. Anatra ho ary ny zava-niseho rehetra ireny. Zay ka izy koza mitabataba be amin'ny velany an'izany ry dada. Adala angama letsy a. Nefa oviana moa no tafiakatry ny adala teto amin'ny Rotromasina. Andao hijerena. Andao. Ay, ary inona no ataony rafily eo ambony vato fototra eo? Tavita ihany ahy tava ihany ra olona. Azy ihany misaotra navarovato fenonina toy zao yes azy ihany yes nazo ahy raha tsy nisy maka anao tsy nahazy anaty tsakabato mifankatiavana. Ary fa inona moa zany zavatra azo n'izany ry dada? Fa reo taniny oelinina ampiasain'ireo fa inona indray letsy a. Tsy zaka ny sainy mieritreritra hoe nahazo any izy. Raha tsy nisy an'iny tsangam-bato mifankatiavana saika oriny tokoa mety tsy nahazo izy. Saingy tsy nandresy izy akory fa lasa adala ny nefa rangy. Tsakabato? Aiza koa izay tsakabato hoe a? Aiza ho ahy? Vato fototra hoe vato izany e. Trano fototra vato be. Fototra lalina be nanaovaka aneo a. Tena zao vao metraka aminy letsy ry tokony misy no nataony dada sy mama. Efa nandrara manko dadany mba tsy hikasikasihan-dra filiberany tany sy ny fiariny. Nanao andranomasy mihitsy mama tamin'izay fa tsy aloko tsara. Saingy ny oelinina moa no misisika. Dia zao ny vokany. Miteniny aminy amin'izay zany zao no maty. Iza moa no nanapo hoe toy izao ny nefa rany. Nandrodana fihevanana. Eny e. Nanapotika ny fiainany rafily mihitsy aza le tsangam-bato ny fankatiavana saika ahorona. Anatra ho an'ny sisy zao e. Mba manao zavatra manaraka mba mandiny tsara. Eto amin'ny saingy tsy any fo. Ary manana azo ndamosina. Jereo avokoa ny lafiny tsara sy ny lafiratsy ny zavatra hevitra ray. Ary farany fa dino mandray atendrony na manaraka be fahatan'ny sosikevitra roson'ny olona raha izany rehetra izany manko no miseho. Tsy nanjary ho fihavanam-bato toy izao ny fifandraisantsika. Tapaka dia tsy azo ho toy intsony. Natolotry ny asemo radioanareo teo fihavanam-bato. Tantara indray miseho nosoratany Rindra Safidy. Novelomin'ny Nanja. Miaraka tamin'ny Faly, Ralala ary Zoma amin'ny Rino. Nandray fio sy nandrindra ara-teknika, Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafin-drakoto.